miaraka itsangantsika hanao ny hira mpandevan'ny sekoly FJKM ka ny andiny voalohany ihany. Volana Jona 2024 alahady voalohany manaraka ny trinité izay mbola ibanjinantsika aloha hevitra manao hoe mihavana ao amin'ny tompo. Ho aminareo anery havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raha itsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Andery havantsika idera sy ankalaza amin'ny voninahitra an'Andriamanitra amin'ny famakiantsika ny salamo 7:10 ny andiny voalohany ka hatramin'ny 5 dia ny firana fa 1:300 andiny voalohany sy 2. Rehefa niarana hita isika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Andriamanitra ianao, mitady anao fantatrao, mangetaetanao ny fanahitra, maniry anao ny nofo, eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Toy izany no jereko anao tamin'ny toerana masina, ahitako ny herinao sy ny voninahitra fa tsara noho ny aina ny famindramponao, ny molotro hideranao. Toy izany no isaorako anao raha mbola velona koa aho, amin'ny anaranao no anandratako ny tanako, toy vongontsoka sy tavo no ahafokisa ny fanahitra, ary amin'ny molotra falifaly no hideran'ny vavako anao. Amen. Isauranay ianao Andriamanitra, eny isauranay noho ny fitiavanao anay sy ny famindramponao, noho ny tombonandro fahavelomana nomenao anay. Fa vaovao isa-maraina tompo ny famindramponao aminay, ka izany no mbola tsy nahalanindritra anay. Misaotra raha eo fa Andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara koa. Tompony tompo ianao, mpanjakany mpanjaka, be voninahitra ianao, ka mendrika ny oderaina, mendrika ny ankalazaina. Ny lanitra tompo no seza fiandriananao ary ny tany no fitoeran-tongotrao. Pirofo ny mahalehibe anao sy ny mahamasina anao izany. Manaiky ny anaranao mahagaga,
mpanolotsaina, Andriamanitra mahery, andrian'ny fiadanana ary ray ny mandrakizay izahay. Fa tsara no miaina ny famindramponao ary ny molotro no hideranao. Toy izany no isaorako anao raha mbola velona koa aho. Eo anatrehan'ny fitiavanao izany Andriamanitra no atsapanay mandrakariva ny tsy fahatanterahanay sy ny tsy fahamendrehanay eto anatrehanao. Taminao dia taminao ihany Tompo ny nanotanay, ary izay ratsy rehetra teo masonao nefa nataonay. Ko ankehitriny dia mifona aminao izahay, mibebaka aminao tamin'izay zavatra rehetra nataonay, na tamin'ny teny, na tamin'ny asa, na tamin'ny fanaovana. Izay rehetra nataonay dia hifonana eto anatrehanao. Mamelary ny elokay, mamindrafo aminay, fa mpanota tsy mendrika hiantso, tsy mendrika hanonona ny anaranao kory izahay. Nefa ianao Tompo miteny fa izay manantona dia tsy hisy ho lavitra mihitsy. Dia isaoranay ianao Tompo, fa raha ianao zanaka tokoa no hanafaka anay dia mino izahay fa ho afaka tokoa izahay. Fa namaso no tary lalana anay ianao amin'izay rehetra ho tanterahanay eto, ary vokiso ny zavatsoa atao amin'ny tranonao izahay, mba hampitombo ho hatrany finoana ianao ka hijoroanay ho vavolombelonao. Mino izahay Andriamanitra fa manatrika anay eto ianao amin'izao ora sy fotoana izao, araka ny teninao manao hoe naiza no hivorin'ny telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Raiso ary Tompo ny fivavakay mba ho fanaty mampofony eo anatrehanao, ka izay rehetra ataonay eto Tompo dia ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Dia amin'ny anaran-tsoanao Jesosy Kristy Tomponay no hanandratanay feno an'izany mivavaka izany. Misaotra Ray Malalo. Amen. Miara-mipetraka ry havana ny fiangonana. Izao tsika dia tonga amin'ny fitolon'ny tenin'Andriamanitra, dia ny sampana sekoly Alahady no hanatanteraka amin'ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Dia aorian'izay dia ny firana 7:700 ny andininy voalohany no ataontsika, dia isy mpanompon'Andriamanitra hitary bavaka sy fandimby hamaky ny soratra masina. Ny sampana sekoly Alahady dia faly miarabantsika fiangonana amin'izao fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora izao. Io mbona mivavaka azitsika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina, omenao anay amin'ny fotoana rehetra ny teninao mba ho fiainanay ary hankatoavinay, izay mampiseho aminay fa Andriamanitra marina tokoa ianao. Famonjena mandrakizay no omenao anay, koa ankehitriny fanahy masina, sokafo ny sainay sy ny fonay handray izany teny masinao izany. Amen. Ny Salamo 5:20 ka ny andininy 2:20 no menantsika amin'izao Alahady izao, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Apetrako ny foko hankatoy ny didinao, mandrakizay hatramin'ny farany. Ndao hoe arahantsika mamerina tsara hoe dahoary. Apetrako ny foko hankatoy ny didinao, mandrakizay hatramin'ny farany. Inona mpanao salamo no manao an'izao fanambarana izao sy fanekena izao eo anatrehan'Andriamanitra. Milaza izy eo amin'ny tapany voalohany hoe apetrako ny foko hankatoy ny didinao. Ahoana moa zany hoe mankatoy izany? Ny hoe mankatoy dia manaraka antsakany sy andavany izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ary tsy izany ihany koa fa manatanteraka ny hafatra rehetrarehetra voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Misy asa mivantana izany. Tsy hoe mankatoy fotsiny nefa ny voalazan'ny mona eto, mpanao salamo eto, fa mankatoy ny didinao mandrakizay hatramin'ny farany. Ny fanekena rehetra zay atao na eo amin'ny fiangonana izany, hanao ny asa mandrarah rehetra atao amin'ny fiangonana dia misy fetrany. Ohatran'izao ny diakona dia anatin'ny 4 taona izy no miaina ilay fanekeny diakona.
any amin'ny andraikitra samihafa koa na ny filohampirenena ry alohan'ny tondra fanjakana dia manao fanekena eo anatrehan'ny vahoaka ao anatiny manda zay voafaritry ny lalam-panorenana. Fa ny fanekena atao amin'Andriamanitra kosa dia fanekena mandrakizay, fanekena mandrakizay hankato ny tenin'Andriamanitra. Fa satria itsika zany a ny olana antsoin'Andriamanitra iaina izany fiainana mandrakizay zany, andao aritsika hiaraka hiteny tahaka nono ny mpanao salamo eto, ndao ary averitsika itsika mihitsiny a no manao an'lay teny a, manao an'lay fanekena, ka dia averitsika miaraka ataotsika mafy be izy amin'ny anaran'ny Tompo. Apetrako ny foko hankatony didinao mandrakizay hatramin'ny farany. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Sorana ianao hatrany Andriamanitra ny fotoana zay menao anay mba hahafahanay mandinika ny teninao lay mitarigalana anay mandrakariva, teninao lay mitondra fahazavana ho anay, teninao koa lay mamitrana hatrany ny fihavananay aminao Andriamanitra. Tsy efa ny saina maha-olombelona nefa ny faneho-kevitry ny soratra masina, zany indrindra ny mbola angatahanay hatrany fa nanao masina mba hiasa mahery ao anatinay, ka zavela isy ho adino fa dia ho tadidinay amin'ny fonay rehetra ary ho ankatoavinay ny teninao, ary azavela ho resin'ny fahazarana ny foamam-panahinay fa aoka no zava-mahagaga hatrany amin'ny anaran'ny teninao. Dia voninahitra ny eo anao raha izanaka fanahy masina, ny anaran'i Jesosy. Amen. Hiara amaky ny tenin'ny soratra masina isika ry havana. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny bokin'ny Levitikosy toko 7:20 andininy 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Toizantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Marka toko 7 andininy 7:30 ka hatramin'ny 10:20. Ary faranantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Filipianina toko 2:1 ka hatramin'ny 4. Levitikosy toko 7:20 andininy 4:20 ka hatramin'ny 7:20. Filazantsara araka ny Marka toko 7 andininy 7:30 ka hatramin'ny 10:20. Epistily ho an'ny Filipianina toko 2 andininy 1 ka hatramin'ny 4. Rehefa samy nahita ny teny isika ry havana dia andeha hamaky izany amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mandehandeha manaratsy eo amin'ny firenenao, aza mitsangana handatsaka ny rano namanao, izao ny Jehova. Aza mankahala ny rahalahinao amin'ny fonao, mananara
dia mananara ny namanao mba tsy azoanao eloka noho ny aminy, aza mamaly ratsy na manao lompo amin'izay firenena aminao, fa tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Izao no Jehovah. Ary tonga tao Kapernaoma izy, rehefa mivita hatrany Jesosy dia nanontany ny mpianany hoe inona no edinareo hevitra teny an-dalana, fa tsy nahateny izy satria efa niady hevitra teny an-dalana izy ny amin'izay lehibe indrindra. Ary rehefa tafapetraka Jesosy dia niantso ny 12 lahy izy ka nanontany hoe raha misy teo voalohany dia atao farany izy izay rehetra sy ny mpanompo izy rehetra izy. Ary nandray zaza izy ka nametraka azy teo afovoany. Raha notrotrony ilay zaza dia hoy izy tamin'ny mpianany, nazovo no mandray zaza iray tahaka itony amin'ny anarako dia mandray ahy, ary nazovo no mandray ahy dia tsy mandray ahy izy fa mandray izay naniraka ahy. Ary hoy Jaona taminy, mpampianatra, nahita olona anankiray namoaka demonia tamin'ny anaranao izahay, ka noraranay izy satria tsy manaraka antsika. Fa hoy Jesosy, aza mandrara azy, fa tsy misy olona manao asa lehibe amin'ny anarako ka ateny ratsy avetivety. Fa izay tsy manohitra antsika dia momba antsika, fa na iza no manome anareo rano eran-kapoaka ka hosotroanareo satria any Kristy anareo, dia lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-potiany. Ary na iza no manatafitoyana ny ray azy amin'ireny madinika mino ahy ireny dia tsara ho azy raha anatonana vato lehibe fikosem-bary ny boziny ka atsipy ao anatin'ny ranomasina izy. Ary raha ny tananao no manafitoana anao, tapao izy, fa tsara ho anao no miditra kilemaina any amin'ny fiainana noho ny manana tanana roa nefa ariana any amin'ny elo, dia any amin'ny afo ary tsy azo vonoina. Ary raha ny tongotrao no manafitoana anao, tapao izy, fa tsara ho anao no hiditra mandrindra any amin'ny fiainana noho ny manana tongotra roa nefa ariana any amin'ny elo. Ary raha ny masonao no manafitoana anao, esory ala aminao, fa tsara aminao no hiditra toka-maso any amin'ny fanjakan'Andriamanitra noho ny manana maso roa nefa ariana any amin'ny elo. Any ny kankana tsy maty ary ny afo tsy vonoina, fa samy ho voasira amin'ny afo izy rehetra. Tsara ny sira, fa raha tonga matsatso izy, inona no hoentinareo mampody ny tsirony? Aoka tsy hisy sira ao aminareo ka mihavana tsara ianareo. Koa raha misy fampiroseana ao amin'ny Kristy, raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana amin'ny fanahy, raha misy famindram-po sy fiantrana, dia tanterao ny fifaliako mba iraisana resaina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrano tena foana, fa amin'ny fanetretena dia aoka samy anao ny namany ho mihoatra noho ny tenany, aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny amin'ny namany koa. Amen. Ray masina, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Iaraka hitsangantsika ry havana hitsena ny afatr'Andriamanitra izay ampitondrain'ny mpanompony, ka ny firama fifoazana fa 70 dia ny andiny voalohany no ataontsika. Thank you.
rehetra amin'ny tompo ampitomboana ho antsika rehetra trany eny ny fahasoavana mba mpiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompontsika miditra eo amin'ny alahady faharoa amin'ny volana jona isika zay iainantsika tanteraka tokoa lay loha hevitra hoe mihavana ao amin'ny tompo ary androany raha ny fandaminana eo anivony sahany efitsika dia alahady misy akoly efitsika ka ndeha isika hijery tenin'andriamanitra anankiray zay sady miresaka ny amin'ny mpianatry ny tompo ary zay andrasan'andriamanitra koa amin'ny mpianatry ny sekoly FJKM ka ny marika toko fahasivy arak'izany a ny andininy fahatelo amin'ny telopolo hatramin'ny andininy fahadimampolo zay fanivakina teo no anorenatsika ny afatra mafinaritra moa ry havana fa raha mijery an'ity texte itsika dia ary amin'ny soramandry mahita soratra mazava be eto hoe ny nampianaran'i Jesosy ny mpianany hanetry tena sy hifankaty zay mitaky atsika avy hatrany ry havana zany ao anatin'izao tontolo ny sekoly FJKM-zao fa nisan'ny toetra zay andrasan'i Jesosy Kristy koa amin'ny mpianatra alina koa fa andrasan'i Jesosy amin'ny fiangonana raha mirosotsika fa tsy hoe miemotra tsekoly ho amin'ny famonjena tokoa ny fanahintsika dia le hoe mpianatra mahay manetry tena mpianatra fankaty ary zany miavana lay atao hoe fihavana ao amin'ny tompo satria ny zavatra fantatra ry havana eo anivony zao fiainana misy atsika izao a dia efa maro ny olona tsy tafatoetra ao anatin'izany fihavanana izany am'izao fotoana zao efa zavatra efa ravo zany sasany no milaza hoe zavatra efa lao zany raha tsy jerytsika fa tsy ny andavanandro mpiainatsika olona manambonimbony tena manandratra tena olona zay everina fa te ho hambono mandrakariva zany liavana ny zavatra hita ary tsy vitan'izany zany fifankatiavana zany dia anisan'ny zavatra lavitra ovintsika nahita hoe mpianatra anankiray manana atao hoe biscuit ka mizary zany biscuit zany amin'ny hafa ny ataony mihinana irery ary tahaka zany koa ry havana amin'izao vaninandro misy atsika izao dia mahita fa misy tokoa le zany fiangonana kristiana zany ary misy zany kristianina zany indrindra fa eto amin'ity tanànany Tomasiny ity fa kristianina manino mihinana irery zay ny zavatra misy ka eto ry havana atodika isika mihavana tokoa amin'ny tompo ka manetretena ary mifankatiava tena ho jerentsika hoe fa naninona ary Jesosy no mitona an'izany amin'nyrety mpianatra ireto dia araka ny andininy fahatelo amin'ny telopolo zay misy atsika tonga tao Kapernaoma izy ary rehefa mitao an-trano Jesosy dia nanontany ny mpianany hoe inona no miadinareo hevitra teny an-dalana magaga ry hafa kay tena sujet anankiray zay everina fa tena mafana tokoa zay nandany ny andro ny reto mpianatra reto teny an-dalana ary vokatrio fanadinana zay nataon'i Jesosy io moa zany dia tsy nahateny ny mpianatra satria efa niady hevitra efa lalina ary inona ary lay fiadivan-kevitra dia ny andrininy fa efatra amin'ny telopolo mazava hoe ny amin'izay lehibe indrindra magaga liavana fa raha misy ny zavatra olana indrindra eo amin'ny fiarahamonina dia io atao hoe toe-po toe-panahy zay nananany mpianatry ny tompo ary dia mahagaga fa eo anivon'ny fiangonana koa dia zany zava misy ry havana misy teo lehibe
ary te hasandratra ina molyavana no antsony tompo atsika ary tiako ianao mba aray tanteraka an'ty lesona ty androany manomboka amin'ny andrininy fahatelo amin'ny telopolo zay nisy atsika hatramin'ny andrininy fafito amin'ny telopolo ina molyavana no fahamarinana asongadiny zany tenin'andriamanitra zany hoe miavana ao ny tompo ka aza miady olohany ary manetry tena satria izany no sitrapony ilay Jesosy Kristy lay mampijoro atsika ho fiangonana alina moa fa ranomarina isika amin'izao fotoana zay everina fa aoriana nanomezana ny fanamasina ny andro pentekostra ny olona zay everina fa tali ny fanahy avaka ary manaiky zany fitarian'ny fanahy zany avaka tsy olona te hanandratena ary olona te olohany fa olona zay te ho mpanompo azy satria zany no toe-po toe-panahy zay nananany Kristy raha tonga teto an-tany izy tsy tonga mba ho tompona fa tonga mba hanompo ary izany avana mahatonga ny Jesosy Kristy zay manasikasina araka ny andrininy fahadimy amby roapolo eto hoe raha misy teo voalohany dia atao farany amin'izay rehetra amin'izy rehetra sy ho mpanompony izy rehetra izy zany avana lay fanahiny fampiavana zay tian'Andriamanitra iaina ny fiangonana olona manaiky atao hoe fara olona manaiky atao hoe mpanompo zany no andrasana amin'ny kristianina zao fotoan'izao zavatra mahafinaritra moa avana atao hoe noho ny fiainana eto amin'ity tany ity ary noho ny fianarana zay natao noho ny atao hoe miezaka maro samihafa zay atao maro amina mpanompon'Andriamanitra no tafatoetra amin'ny toerana samihafa ary misy amin'izy ireny toerana ambony inona nefa ny zavatra misy arakaraka ny nahambony azy na ny fandehanana am-piangonana azy azara fa misy fa izy nay apetrapetrahany ailokileny asongadiny fa enao mba tsy malala zany directeur zano ilay mizahozaho zany fiainana ka eto riava Kristy mihitsy mitona atsika Kristy mihitsy no miantso atsika aza mihevitra miho lehibe na olohany fa every mahampanompo ary zay mahampanompo zay moa no ndeha idiratsika amin'ny zava-dehibe faharoa zay hita eto amin'ny andrininy fahavalo amin'ny telopolo hatramin'ny andrininy raiky amby efapolo mahitsika hoe ary Jauna hoy Jauna taminy mpampianatra mba hita olona anankiray mamoaka demonia tamin'ny anaranao zahay ka nirarana izy satria tsy nanaraka atsika fa ho Jesosy aza mandrara azy fa tsy misy olona zay anao asa lehibe amin'ny anarana ka ahateny ratsy avetivety fa zay tsy manolotra atsika dia momba atsika zany hoe anisan'ny toe-po toe-panahy zay tian'Andriamanitra nanany mpanompo ihany zay mihavana tokoa ao amin'ny Kristy dia ny tsy manavaka na iza na iza ary zany mihavana no hitomana anao eo anivony zao alahady faharoa zao anisan'ny fijoroana vavolombelo ny Kristy riava zay tomony fanahy atsika ny fanekena na iza izy na iza ka manaraka amin'ny Kristy ary mina moa fa mitory an' Jesosy Kristy sy manatanteraka miasa ny Kristy ary zany miavana no hitomako anao etoana dina moa fa miatrika valana retina isika miamalala zany
efa fahendrena nananatsika riavana lay teny hoe ny firaisan-kina no ary tsy vitan'izany zay mitambatra vato fa inona nefa moa riavana ny zava-misy am'izao fotoana zao fiangonana kristianina misaratsaraka fiangonana kristianina tsy mifankahazo nefa miray monina mitoerana anankiray ary fiangonana kristianina zay fantatra riavana fa lasa anjakany fahavalo aza zany hoe ny fanahyn'ilay fahavalon'andriamanitra lasa tafapetraka ho rafi-pisainana ananany fiangonana kristianina ka mahatonga fisaratsarana finanifaniliklera fanavakavahana riavana za manokana resy lavitra anina moa fa eo anivo ny sekoly fitsikemma koa anisan'ny zavatra tokony toriny zany satria vilinina olona maro be atsahano ny fanavakavahana fa tsy mampahomby atsika eny fa miatrika izao valana retina zay misy atsika izao koriava lahitana atsika mifandray lahitana atsika mifandray no andrasan'andriamanitra ka tanterahany hoe hanasitrana mitany iaho ary mila anao riavana mila izao mila isika kristianina mibebaka no falemena zay nananatsika zay ela zay tsika ny olon'olona tokoa teo anivo ny fiangonana ary tsy mba saha mihitsy azy mba nde hifandray tanana amin'ny kristianina hafa mihoatra no tsika fotoana riavana zao confinement zao ary nina moa fa zao fiparitahany valana retina zay ambary ombenombeno zao hanambaratsika ny tanatsika ary ny fiainatsika zany mahatanteraka fa mpanaradiany kristy marina izasenao ary tsy vitan'izany araka ny tenin'ny kristy eto hoe mba tsy hovery ny valim-pitiany zany hoe ilay fitiavana zay naserinao ny fitiavana naserin'ny hafa amin'ny kristy riavana tsisy hovery fa handraisatsika tanteraka lay fiainana mandrakizay tokoa noho ny finoana any Jesosy Kristy ihany mamarana riavana lay zava-dehibe fahatelo raha nilaza tamin'ny voalohany hoe ny kristianina miavana amin'ny tompo dia tsy miady olohany ary manetry telo faharoa ny kristianina miavana amin'ny tompo ka tsy manavakavaka na manilikiliky eto amin'ity andininy faharoa ambefapolo hatramin'ny andininy fahadimampolo faraka tya ny fihavanana amin'ny tompo dia tsy anafitohinana ny hafa zany hoe ny kristianina mihavana amin'ny tompo zany dia tsy manafitona ny hafa jereo tsara ny hoy ny tenin'ny kristy eto ary na iza no mahatafotoana na dia iray aza amin'ireo madiniky mino ahy ire dia tsara ho azy raha anantolana vato lehibe fikisoam-bary ny vozony ka atsipy ao anaty ranomasina izy ary raha mitananao no manafotonanao tapao izy fa tsara anao mihiditra kilemaina any amin'ny fiainana noho ny amin'ny manana tanana roa nefa arina any amin'ny elo dia mitomo io riavana hatramin'ny indrininy fahadimampolo faran'izay misy atsika na moa zay hitaomana atsika arak'izany a kristianina tsy manafotoana ny hafa zay riavana no sitrapon'andriamanitra zany hoe kristianina tsy manisy fandavona dia mahagaga riavana moa fa misy spesialiten'olona sasany manipo oditra akondro fotsiny amin'ny fiainany sasany ka lavo ary rehefa lavo eny le faly izy mahita an'izany nefa izy amin'io a kristiana misy sasany koa araka lay nambarako tamin'ny herinandroany mandrehitra afo fotsiny ary rehefa mirehitra afo dia faly izy satria maima izy ary mianakara maima riavana antsona izasanao antsona izasanao aza mba isan'izay manafotona ny hafa fa raha tokony izy ahazo kely nareo amin'ny latsahany fanamasina aminareo
olona nandray hery avana dia mampahery miafa. Zay no andrasan'ny Kristy amin'ny mpianana, zany koa no andrasan'ny Kristy amin'ny fiangonana. Indrindra moa fa zay no andrasan'ny Jesosy Kristy ho an'ny sekoly mahay mampahery miafa. Satria raha malala fa sokajin'olona maro no nivon'izany sekoly efa tsikeny-zany, ary ny zavatra hita ry avana firy amin'izy ireny no mandray fampahirezana. Maro ny zavatra azy resana fa foeziko le izy hoe antson'Andriamanitra izaho sy anao mba ho fitaovana hampahery fa tsy fitaovana hampitolefika na hanakivy, ary nina moa fa hiteraka lahelo amin'ny hafa. Ary isaorantsika Andriamanitra ry havana fa Jesosy Kristy raha nampianatra tokoa izy dia mahita an'izao soratra izao isika, ary amin'ny Matio 5 hoe sambatra ny malahelo ampanahy fa azy ny fanjakany lanitra. Sambatra ny olo fa izy no ampifaliana. Androany ianao ry havana mety mampalahelo olona anankiray, androany ianao mety mampitondra fahoriana olona anankiray. Ny zavatra ambaranao fa reny olona reny sady hitafapetra ao anatin'ny fanjakany lanitra na fanjakan'Andriamanitra, ary tsy vitan'izany reny olona ireny ahita fifaliana. Ianao ny perte satria lasa namany Satana fa tsy namany Jesosy Kristy. Mpiaradia amin'ny Satana fa tsy mpiaradia amin'ny Jesosy Kristy. Arak'izany ry havana petraka amintsika lay antso eto hoe mihavana ao amin'ny Kristy, mihavana ao amin'ny tompoko. Lay zavatra miainan'ny Jesosy Kristy ary indrindra fa nahafaty azy, zany no mba aoka ho tonga fiainanao. Satria zany Jesosy zany tonga teto dia mpanompo izy, ary zany no navitany asa maro. Ary ianao koa ry havana amin'ny fahavelomanao dia tian'Andriamanitra zany hoe ahavita asa maro. Eny fananiana sitrana ny marary. Zay zavatra fantatra ry havana fa zava-misy amin'izao fotoana izao. Ary tsy vitan'izany aza mba lany andro amin'ny zavatra tsisy ka hifanelikilika na anelikilika olona, hanavakavaka, anafotoana olona. Tsy mety aminao zany ry havana, fa ny mety aminao dia ilay hijoronao zanak'Andriamanitra ka tariny fanan'Andriamanitra, ary ny asan'ny fanahy no mitoetra betsaka aminao ka ahitana ny vokatra ny fanahy eny amin'ny fiainanao. Dia ny fitiavana, ny fifaliana, ny fiadana, araka ny ambaran'ny Paoly amin'ny Galatiana 5:20 zay akatahampanao anohan'izany any an-trano. Ko dia mahereza ry havana ny tompany fomba indrindra moa fa hitany atsika. Voninahitry ny eo an'Andriamanitra rery fa soavatra sy ny fiadana ho antsika tsirairay avy. Amen. Ivavaka isika. Saola Jesosy nomy amin'ny alahady faharoa zay manambara fa hoe mandroso tokoa ny fiangonana, ary mandroso araka ny fanahy Andriamanitra ka anaiky hiavana ao aminao Jesosy Kristy. Ary zany Andriamanitra no ataovy zava-masaka ho anay ka atonga anay vavolombelonao marina Jesosy Kristy, ka tsy te holohany, tsy miady plasy ho ambony fa manaiky kosa ho mpanomponao. Ary zany tompony fiangonana, mpanompo eo anivony zao fiarahamonina zay nametrahana anay izay tompo no iriariavanay tsiraray avy. Aoka manomboka amin'ny zaza, ny tanora, ny olon-dehibe, samy ahatsiaro fa mpanomponao tokoa, ary iaina sy velona izany, ary tsy ho lany andro amin'ny zavatra tsy izy ka hanilikilika, hanavakavaka, hanafotona, fa tena ho mpanomponao marina, ary voamariky ny fanatrehanao fanamasina ka isy akony
eo ny fiainanay andavanandro reto ny fiainanay azany fahamarinana zany tomitona-bavaka zay ho ary filoam-pirenena mba hotary ny fananao tokoa tompo ka anaiko mpianatra ka raha mpianatra tsy ny fizahazahoana tompo ny zava-dehibe ho azy fa ny anaiky hompanomponao vavaka zay Andriamanitra ho an'ny filohany efisikemma ny bravobe ny président synodal rehetrarehetra ny mpitandrina rehetrarehetra mba tsy andalina dia indray minitra monjy ao anatin'ny fiainan'ny fizahazahoana fa ny fanetrentena mahampanomponao Andriamanitra no aoka namarika anay tsiraray avy mba ho salama tokoa ny fiangonana ary ho mpandresy ary indrindra moa fa tafatoetra mandaka izay ho mahatoky hatramin'ny fahafatesa vavaka izay Andriamanitra ho an'ny zanaka taranaka fianakavimbenay tsiraray avy mba olona matahatra anao ka mpololotra eo anivony zany ankohonana kristianina rehetra izany ny fahendrena ary zany tokoa Andriamanitra olay antsonao ankehitriny saram-bavaka izay tompo ho an'ny tsy salama rehetra mba ho ny fiasanao dia mba tsy azo izay tompo manana ndraikitra manana didy manoloana ny tsy salama mba azo an'izy ireo ny miarina ary ampitombo zany Andriamanitra satria maro tokoa olay mitoetra ao anatin'ny tsy fahalalana ka lasa voafatotra mba ho mpandresy tokoa tompo no fiainan'ireto zanaka taranakay rehetrarehetra ireto ary mpandresy eny fa hatramin'ny fahafatesana azy haorovanao tompo amin'ny ratsy no fampitoerinao amin'ny fahatsarana ianao Andriamanitra no isaoranay raha afaky zahay niankina taminao teto ary mahalala tompo teny fahamarinana indray araka ny antsono anay dia raisy tompo ho voninahitry narinao reriany zany tolom-bavaka zany say farananay tanteraka zany amin'ilay vavaka nampianarin'ny apôstôly ny fahinana hoe raha nay io zay milanitra ho amasinana ho tonga ny mifonjakana atao aleny sitraponao itentantafindratra eo neniny anasa azo anay amamelany oay tahaka nynazaveka taminay ary nytononay mifakapanahy fa manafany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy mihery ary voninahitra mandraka izay amen. Ny olona miavana amin'ny tompo ry havana dia samy manambara ny finoany ampabe-maso ko andetsika hiaraka hitsangana hanao ny fanekam-pinoana larana faharoa isika mino an'Andriamanitra ray tsy tompo hanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita ary amin'ny Jesosy Kristy zanak'iray sananay n'Andriamanitra nateraka ny iray nytalohan'ny zao rehetra zao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao ny ray amin'ray amin'ny zavatra rehetra izy no naharina izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika dia rina fananganamatra izy ary natao fanahy masina ny mofo tamin'ny manety vivininy dia tonga olona izy nombona tamin'ny andro fitamiana fanavotanantsika tamin'ny manam-pahampotolantona izy maty izy ka nalevina nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo ary izay voasoratra izy miaraka ao an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanana kavanan'iray avy any
raha-itsangana isika rehetra riavana andray mitsodrano raiso mitsodrano zay tononona amin'ny anarany jesosy kristy to ary andriamanitra ny fiadamana zay nitondra ny jesosy kristy tokontsika mpiandro ny lehibe hiala amin'ny maty nitondra ny rany fanekena mandrakizay izany atamperaka anareo mitsary rehetra anao misitrabony ka iaso anatinareo zay ankasitrahanao maso amin'ny alalan'ny jesosy kristy ho azy any mboninahitra mandrakizay mandrakizay fa ho aminareo rehetra zay ho amin'ny kristy neny fahasoavana amen. Tsy misy hoany afatsy Jesosy nampokony anentany manaka reano mahita azy tamin'irehao. Tsy misy hoany afatsy Jesosy nampokony anentany manaka reano mahita azy. Oh, Maria, Maria, a Jesús não cheguei, não me falhou. Oh, Maria, Maria, já caminhei, Jesús não cheguei. petraka isika rehetra samy manao vavaka mangina voninahitra ny olon'andriamanitra rery any amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanomasy amen. Maso sakafo koa.
famandi amin'ny fonay amin'ny sainay amin'ny herinay tomiteranay tomponay otr'izao zay rehefa mitery otr'izao zay rehefa mitery otr'izao zay rehefa mandi otr'izao zay rehefa mandi amin'ny fonay amin'ny sainay amin'ny herinay tomiteranay tomponay amin'ny fonay amin'ny sainay amin'ny herinay tomiteranay tomponay otr'izao zay rehefa mitery otr'izao zay rehefa mitery otr'izao zay rehefa mandi otr'izao zay rehefa mandi amin'ny fonay amin'ny sainay amin'ny herinay tomiteranay tomponay mety tsy ho azoko ny fito